aoka iara-mivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, lehibe ny fitiavanao anay, misaotra anao izahay, misaotra anao fanahy masina, mampatsiaro anay mandrakariva izany fitiavan-dehibe zany. Misaotra anao mikarakara anay feno mba hivelomanay amin'izany fitiavan-dehibe zany isan'andro isan'andro. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsonao anay amin'izao teninao zao, atonga anay tsy hiala amin'ny fahasoavanao Andriamanitra. Iantsonao anay amin'izao teninao zao mba tsy ho latsa-danja ny fahavelomanay amin'ny fiainana ny fahasoavana, ka tsy mba sarotsaro fahavelomana ny fahavelomanay, fa fahavelomana marina, miaina ny famelan-keloka marina ary mifampizara izany fiainana mandrakizay ety an-tany zany. Fitiavana no anesoranao ny faka-mangidiny ny ota rehetra, ka tsy mahazo manimba ny fiainan'ny fiangonanao, tsy mahazo manimba ny fiainan'ny mino tsirairay ao amin'ny fiangonanao. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsoanao ny mpanomponao marobe, pastora CCM, mba hanao tsara ny asany, atonga zay tena fahavelomana amin'ny finoana marina eo anivon'ny fiangonana. Ary mbola fitiavana no iantsoanao ireto olona amin'ny anjatony maro reto zay hatokanay anio amin'ny anaranao ho mpiandry, fa amin'izany no tianao hiveloman'ny firenenay, ny fiarahamonina manontolo, ny fiainana nomaninao sy tianao homena mba hiaina izany fiainana mandrakizay zany eto amin'ity zahay tany menao anay ity, amin'ny anaran'i Jesosy. No anirinay ny asany fanahy masina feno, andrenesanay mazava ny teninao, hiainanay ny fiadanana. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tsy akanavaka ry havana, manatrika sy manay anjara amin'izao isan-taona fahaenina amby fitopolo atao eto amin'ny toby lehibe Karamalaza, anatrehantsika ity andron'ny 2 Aogositra anio ity, anatanterahana izao fanokanana mpiandry misy anjatony maro zao, andraisantsika ny fahafenony ny fahasoavan'Andriamanitra, arabaina amin'ny fofeny fitiavana ny mpitondra fanjakana rehetra tarihin'ny filoham-pirenena mivady, arabaina ny pastora mpitandrina marobe, ianareo tomponanay tara-piangonana rehetra tonga eto, arabaina ny kristianina rehetra tsy akanavaka amin'izao fanomezan-dehibe omeny ny tenin'Andriamanitra izao. Arabaina manokana ianareo zay hatokana amin'ity anio ity. Ny teny faneva izay voalahatra hotoriana amin'izao fotoam-panokanana izao dia mitsoahana avy amin'ny Hebreo 12:10, ny 9:5a.
fa mba ho azontsika tsara zay lazay ny tenin'Andriamanitra dia ovakitsika ny Hebreo 12:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Hebreo 12:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Iara-mitsangana isika maka izany empanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasina, fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy hahita ny tompo. Ary mitandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka-mangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voalotony maro, fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masiny dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany hazo ny hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandova fitahiana izy dia nilavina, fa tsy nahita izay bebahany izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Reray masonao manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra mihaino ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no endrika anankiray anehoan'i Jesosy ny fitiavany. Izy mikarakara ny mino tsirairay, izy mikarakara ny fiangonana. Fa amin'ny fotoana izay nampanoratana ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia nanatrika fotoany sarotra ny fiangonana. Ao ny fahasairan'ny kristianina miandry ny fiverenan'i Jesosy, kanjo sy mahatohitra fankapanahy. Maro sy mavesatra ny fisarihana ataon'ny fahavalon'ny fiangonana hahapotraka ny kristianina maro, ahatonga ny fandaozana ny finoana velona. Ary tena tsy vitsy izay lavo miala tamin'ny finoana maro. Fa isan'ny zava-nanahirana ny fiangonana koa ny fisian'ny atao hoe fanenjera. Marina fa samy asa ratsy ataon'ny Satana hampiala amin'ny finoana marina, na ny fakapanahy na ny fanenjera. Fa samy manana ny maha-izy azy izy, ka navesatra koa ny niaina ny fiangonana izany fanenjena izany, izay mikendry fandavoana koa fa tsy hafa.
tsy dia tsara loatra ny lazana hoe fetsiny devoly mahery satana sady maka fanano manenjika. Tsy isika mihitsy no ihira hanome voninahitra ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka izany. Fa manana ny heriny aloha izy amin'izay fikendraina handavoana, amin'izay fikendraina hampialana amin'ny finoana marina, amin'izay fikendraina hanakorotanana ny fiangonan'Andriamanitra, na amin'ny fahakampanahy na amin'ny fanenjera. Samy miaina ny fiangonana zany ary navesatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany. Fa lazainy tenin'Andriamanitra koa fa isan'izay nanahirana tao amin'izany fotoan-tsarotra izany tsy izay natao ny devoly hanala ny finoana marina ihany, hanakorotana ny fiangonana ihany, fa na dia Andriamanitra tenany azy amin'ny alehibeny fitiavany, amin'ny fikolokoloany manokana ny fiangonana, dia ny zaha-toetra izay mino maro iza amin'ny reto vahoaka maro be reto no afaka mijoro no tsy azo aodikodiny, ka na dia zahan-toetra mafy aza dia mitoetra sy maharitra amin'izay nientsoana azy amin'ny anjara fanompony amin'ny fiainany fiangonana. Io dia lazainy ny andininy faharaiky amby folo amin'ny toko faharoa amby folo ty ihany ka ho izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Io milazany tenin'Andriamanitra mazava fa akoatry ny fampahoriana zay ataon'ny devoly hampialana amin'ny finoana marina, hanozonozonana ny fiainan'ny fiangonana, hanakorotanana ny fiangonana, eny na dia Andriamanitra tenany azy dia mizaha toetra ny mino marina tokoa ary tsy mahay mandeha. Maro zany arak'izay lazany ty tenin'Andriamanitra ty azy eto, ary mampahory zany, tsy vanim-potoana mampiadany zany, fa izao firy no tafatoetra, firy no mahajoro, firy no maharitra. Io ny lazany tenin'Andriamanitra azy, mitondra fiadanana ho an'izay nanaovana azy zany. Izany no lazain'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo ny andininy faharaiky ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: zaho manana ny hevitra heverana anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, fa amin'izay irosoana sy idirana amin'izany fiainana ny fizahan-toetra mahamay zany, dia indro misy fikendrena fiadanana zay ataon'i Jesosy tompo sy mpanjakatsika. Fa eo anatrehan'izany vanim-potoana sarotra izany, mampavaivay ny fankapanahy, mampirehitra mafy ny fanenjero, eny mahasarotra ny fiainana ny fizahan-toetra, ny ainan'ny fiangonana tamin'ny fotoana any, ary iainan'ny fiangonana koa ankehitriny. Amin'izany indrindra no itenenana izao teny faneva izao hoe: ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha vakina amin'ny fomba hafa izany dia azo vakina tahaka izao: ataovy tsara
ny asan'ny pastora mba tsy hiala amin'ny finoana marina ny mino, mba tsy ho latsa-danja ny fiainana ny fahasoava. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fahafenoany ny fahasoavan'Andriamanitra ny mino. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fiadanana ny fiangonan'Andriamanitra. Io no tena fikendren'Andriamanitra. Io no tena tadiavon'i Jesosy, mampiaina ny olony amin'ny fiadanana. Na dia tsy maintsy mandalo fizahan-toetra mahamay aza, na dia tsy afaka miala eo anatrehany fakapanahy mahery vaika aza, na dia tsy afaka miorirana kely akory amin'ny herin'ny fanenjena, tsy misy toy izany aza. Ao ny fiadanana voaomany Jesosy, namboarin'i Jesosy, ary tsy avela no very ho an'izay rehetra mino azy, tsy avela no laraka tany ho an'ny fiangonana. Zany no nitenenany arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio 4:11, filazan-tsaramasina araka ny Matio 4:11, ny 9:20, ilazany mahitsy sy mivantana hoe ambony ty vatolampy ity maoriky ny fiangonana, ary ny vavahady ny fiaina-tsita aza tsy haresy azy. Izy ilay manomana manolotra manome ny fiadanana no mitahiry zany, ka ilazany hoe tsy haresy azy. Fantatra mazava loatra fa tsy maintsy misy fakapanahy, tsy maintsy misy fanenjena, tsy maintsy misy fizahan-toetra, fa misy fandresena, misy fiainana ny fiainam-piadanana. Jesosy no nanao zany, izy no manome zany, izy no mitahiry zany. Mitandray matsara ity dia tsy baiko tsotra, ary tsy teny alefa mivantana fotsiny amin'ny olona tsirairay, fa teny atolotra ho an'ny fiangonana izay ananany tsirairay anjara ao aminy. Ary zany teny atolotra ho an'ny fiangonana izany dia hitodian'ilay tompony fiangonana, Jesosy tena, makao amin'ireo rehetra nantsoina hanana fanompoana manokana. Raha miverina mijery ny teny fototra dia tsy nisalasala nampiasa ny teny hoe Jesosy miantso ny pastora hanao tsara ny asany. Zava-dehibe araka ny vavaka izay natao tao anaty alitara teo, ny ananany fiangonana mpanompo mahatoky amin'ny fizarana tsara ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanolorana tsara ny sakramenta. Zava-dehibe ny ananana izany eto anivon'ny fiangonana, mitandrema tsara dia famporosina amin'ny fanatanterahana amin'ny finoana sy ny fahatokinan Jesosy, ny anjara raramasina izay natolotra antsika eto anivon'ny fiangonana, ary hanokana mpiandry amin'ny tiandrony ity sika. Misy mpiomana marobe amin'ny anjatony, ilaza azy eo ny tokony andraikitra fa izay reko dia efa hiakatra hatrany amin'ny 300 izy ireo anio. Fa misy fanompoana masina izay atolotra amin'izany,
eto anivo ny fiangonana. Ny fenreny zany fanompona masina izany dia izay hampitoetra ny fiadanan'Andriamanitra. Ny kenreny zany fanompona masina izany dia ny ahatonga ny fiainana ny famelan-keloka marina, mba olona miaina ny famelan-keloka voatolotra azy ny tsirairay manatrika izao isan-taona izao, mba olona miaina ny famelan-keloka tolotra azy ny kristianina maro be amina tapitrisany eto Madagasikara. Ny antotanisa marina tsy tena mbola eto ampelatana. Izay lazako tsotra dia hoe mihoatra ny 500 isan-jato amin'ny Malagasy dia kristianina tanora. Ary nareo aminy aza dia mbola kenreny Jesosy amin'izany fanolorana fiainana famelan-keloka izany, amin'izany fanolorana fiainana mandrakizay izany, amin'izany fanolorana fiainana fiadanana izany. Kenreny Jesosy zany. Ary zany no isian'ny teny famporisivy, izany no isian'ny teny fampaherezana, ka ilazany eto hoe ny tandrema tsara. Nanahirana ny fiangonana tamin'ny fotoanandro ny mahita fa amin'ny fotoana izay tokony hanambarana mazava ny ten'Andriamanitra velona sy marina hitondra finoana marina dia fitakiana asa no reny ka reraka ny fon'ny olona eo anatrehany fitakiana lava reny sy ananana fanolorana ny tena fitiavan'Andriamanitra marina. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro zany, ary mety manimba ny fiangonana koa na ankehitriny-zao azy. Ka hoy ny ten'Andriamanitra, ataovy tsara ny asa pastoraly. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro, ny nisiany zay mitsangana mpitoroteny mpampianatra kanjo tsy ny manolotra na manome ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra marina tokoa ao amin'i Jesosy, fa ny milaza langa ka hoy ny lazany Jeremiasy, tsy zaho naniraka azy reny ary tsy hitako zay fiadanana kanjo zany nitonono ny molony ihany. Fa mety manimba ny fiaina amin'ny fiangonana koa na ankehitriny-zao aza. Ireo tsaho, holo, zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra marina, kanjo re hita eto sy eroa. Fanimbana ny fiangonan'Andriamanitra koa izany, fanimbana ny fiainam-pinoana marina koa izany, ka tsy ny andrenesana tsaho, langa, holo, fa izay azahoana mandray mazava ny ten'Andriamanitra marina, manambara famelan-keloka marina, tena manolotra fiainana marina. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, mitandrema tsara. Ampianariny fampianaram-ponoan'ny fiangonatsika ny hoe amin'izay andrenesantsika marina ny ten'Andriamanitra dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Amin'izay anolorana sy andraisantsika marina ny sakramenta, na ny sakramenta ny batisa, na ny sakramenta ny fanasany tompo, dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Ary amin'izany dia tsy mahafaly an Jesosy ny fisiany hoe
miala amin'ny finoana marina ny olona anankiray na ny fiangonana satria nisy fahatafintohina. Zany mambara ny tenin'Andriamanitra, tsy sitraky Jesosy zany, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Ny fiainana ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomany izy tompo hatolotra amin'ny fahafenony. Ny dikan'izany dia izao: ny fiainana ny tenin'Andriamanitra tsy atao tsenjery fa hivelomana ao anatintsika. Ny fiainana ny faneken'ny batisa tsy fomba mampanao fa hiainana ao anatintsika. Ny velomana amin'ny asaribidiny sakramenta ny fanasan'ny tompo atolotra atsika amin'ny fotoana tandrify zany. Dia ity Jesosy mamelona ny finoantsika, Jesosy tsy manafitohina antsika, Jesosy miaro ny fiangonany amin'ny fahatafintohinana rehetra. Ary zany miantsona amin'izao teny faneva izao hoe fanao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nataony Jesosy haharitra amin'ny finoana marina isika rehetra mivelona izany fahasoavan'Andriamanitra izany marina eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe izany fanomezana ataon'Andriamanitra izany. Kanefa aoko tsaroana tsara fa raha nilaza isika teo hoe ataovy tsara ny asan'ny pastora, hiainana sy velomana amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, dia tsy manala na tsy mahatokona andraikitra ny kristianina tsirairay zany. Fa amin'izay hiainantsika izany tenin'Andriamanitra velona izany, amin'izay hiainantsika amin'izany sakramenta masina izany, dia antsoina ny mino tsirairay amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, mba tsy hanao varimora izany fanomezan'Andriamanitra izany, mba tsy hanao zava-tsinitsinina izany fanomezan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no iantefany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no kemreny Jesosy amin'izany teny velona izany. Ka hanao zava-dehibe ny kristianina tsirairay izany fahavelomana amin'ny finoana marina izany. Tsy ho isan'izay mangatsiapo, tsy ho isan'izay tafitohy, tsy ho isan'izay mitady lalana hiala, fa ho isan'izay tokony andraikitra marina tokoa, hampitoetra sy hampanjaka ny fiatanana. Niniantsika ny vakina manontolo ny 5:40 hatramin'ny 7:70 teo, mba azahoantsika mazava hoe izany lazainy tenin'Andriamanitra ny teny faneva izany, dia tsy amin'izay anjara raharaha ho an'izay manana fanontona manokana ihany, fa ho amin'ny fiainantsika tsirairay miaina ny fahamasinan'Andriamanitra ao an-tokantrano, ao amin'ny toeram-piasana, any an-tsena, amin'ny fiainana izay iainantsika eto ny firenena manontolo. Tondroy ny tenin'Andriamanitra mazava eto fa misy fakamangidy mitsimoka hampikorotana. Tondroy ny tenin'Andriamanitra mazava eto fa misy fiainana fijangajangana. Ary na tsy voalaza mazava eto azy dia tsy mba tahako nafenina, fa na amin'ny alalan'ny haino aman-jery, na amin'ny alalan'ny kabary politika samihafa, na amin'ny alalan'ny fampianarana izay atolotra, dia isan'ny manima sy mamotika ny firenena ny kolikoly.
fa amin'izay iainatsika ny fahafenon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy manana anjara hanimba na ny fiainatsika manokana, na ny fiainan'ny fiangonana, na ny fiainam-pirenena amin'izany fiainana fanapotena sy fandravana izany sika. Tsy manana an'izany zo zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa antsoina izao ten'Andriamanitra izao hiaina ny fiainam-pahamasinana marina tokoa eo amin'ny fiainantsika isanandro. Izany no atao hoe miaina ny fiainany voavelaelo. Izany no atao hoe miaina ny fiainana mandrakizay ety an-tany. Manana ny fiainanao navelan'Andriamanitra heloka ka madio ny fifandraisanao amin'ny tenanao. Manana ny famelan-keloka menanao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny namanao. Manana ny famelan-keloka natolotra marina anao tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny zava-boary. Manana ny famelan-keloka natolotra anao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Voafoaka ao amin'izany no hoe fiainana ny fihavanana. Voafoaka ao amin'izany no hoe tsy misy fijangajangana, tsy misy fahalitono, tsy misy faharatsiana mahazo manimba na ny tenanao manokana, na ny fiangonana, na ny firenena. Antsoavo izay atao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity isan-taona ity. Tena mpamela eloka Andriamanitra, manolotra fiainana marina tokoa Jesosy. Aoka anao tsara miasany amin'izany ny pastora rehetra, ny manana anjara fanontona masina rehetra. Fa aoka tsy hanao rainazy, hanao varimora izany fanomezana masina izany ny kristianina tsirairay. Hevery ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ty ampitoetra ny fiadanana ho anao, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena. Dia aza manaiky aradia na miniza na miniza mikeny fandravana, mikeny fanombana, mifanohitra amin'izany lazainy tenin'Andriamanitra izany. Fiainana no tian'Andriamanitra atolotra, halaviro azy ny fahafatesana sy ny mpiaradia amin'ny rehetra. Zany ino anaovan'i Jesosy antso-pitiavana lehibe, mba tsy diso anjara amin'izany fitiavana izay atolon'izany ny tsirairay amintsika, ny toby lehibe Karamalaza, ny fiangonana Loteranina Malagasy, ny firenena manontolo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka arvana masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Amen. Mitsangana akaraisy ny fitahiny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.
aoka iara-mivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, lehibe ny fitiavanao anay, misaotra anao izahay, misaotra anao fanahy masina, mampatsiaro anay mandrakariva izany fitiavan-dehibe zany. Misaotra anao mikarakara anay feno mba hivelomanay amin'izany fitiavan-dehibe zany isan'andro isan'andro. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsonao anay amin'izao teninao zao, atonga anay tsy hiala amin'ny fahasoavanao Andriamanitra. Iantsonao anay amin'izao teninao zao mba tsy ho latsa-danja ny fahavelomanay amin'ny fiainana ny fahasoavana, ka tsy mba sarotsaro fahavelomana ny fahavelomanay, fa fahavelomana marina, miaina ny famelan-keloka marina ary mifampizara izany fiainana mandrakizay ety an-tany zany. Fitiavana no anesoranao ny faka-mangidiny ny ota rehetra, ka tsy mahazo manimba ny fiainan'ny fiangonanao, tsy mahazo manimba ny fiainan'ny mino tsirairay ao amin'ny fiangonanao. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsoanao ny mpanomponao marobe, pastora CCM, mba hanao tsara ny asany, atonga izay tena fahavelomana amin'ny finoana marina eo anivon'ny fiangonana. Ary mbola fitiavana no iantsoanao ireto olona amin'anjatony maro reto izay hatokanay anio amin'ny anaranao ho mpiandry, fa amin'izany no tianao hiveloman'ny firenenay, ny fiarahamonina manontolo, ny fiainana nomaninao sy tianao homena mba hiaina izany fiainana mandrakizay zany eto amin'ity zahay tany menao anay ity, amin'ny anaran'i Jesosy. No anirinay miasa ny fanahy masina feno, andrenesanay mazava ny teninao, hiainanay ny fiadanana. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tsy akanavaka ry havana, manatrika sy manay anjara amin'izao isan'ny taona fahaenina amin'ny fitopolo, atao eto amin'ny toby lehibe Akaramalaza. Anatrehantsika ity andron'ny 2 Aogositra anio ity, anatanterahana izao fanokanana mpiandry misy anjatony maro zao, andraisantsika ny fahafenony ny fahasoavan'Andriamanitra, arabaina amin'ny fofeny fitiavana. Ny mpitondra fanjakana rehetra tarihin'ny filoham-pirenena mivady, arabaina ny pastora mpitandrina marobe, ianareo tomponanay taram-piangonana rehetra tonga eto, arabaina ny kristianina rehetra tsy akanavaka amin'izao fanomezan-dehibe omeny ny tenin'Andriamanitra izao. Arabaina manokana ianareo izay hatokana amin'ity anio ity. Ny teny faneva izay voalahatra hotoriana amin'izao fotoam-panokanana izao dia mitsoahana avy amin'ny Hebreo 12:20, ny 9:5a,
fa mba ho azontsika tsara zay lazay ny tenin'Andriamanitra dia ovakitsika ny Hebreo 12:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Hebreo 12:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Iara-mitsangana isika maka izany empanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasina, fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy hahita ny tompo. Ary mitandrema tsara fandrao isy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voalotony maro, fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany hahazo ny hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandova fitahiana izy dia nilavina, fa tsy nahita izay bebahany izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Reray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra mihaino ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary mitandrema tsara fandrao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no endrika anankiray anehoan'i Jesosy ny fitiavany. Izy mikarakara ny mino tsirairay, izy mikarakara ny fiangonana. Fa amin'ny fotoana izay nampanoratana ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia nanatrika fotoany sarotra ny fiangonana. Ao ny fahasairan'ny kristianina miandry ny fiverenan'i Jesosy, kanjo sy mahatohitra fankapanahy. Maro sy mavesatra ny fisariana ataon'ny fahavalon'ny fiangonana hahapotraka ny kristianina maro, ahatonga ny fandaozana ny finoana velona. Ary tena tsy vitsy izay lavo miala tamin'ny finoana maro. Fa isan'ny zava-nanahirana ny fiangonana koa ny fisian'ny atao hoe fanenjera. Marina fa samy asa ratsy ataon'ny Satana hampiala amin'ny finoana marina, na ny fakapanahy na ny fanenjera. Fa samy manana ny maha-izy azy izy, ka navesatra koa ny niaina ny fiangonana izany fanenjena izany, izay mikendry fandavoana koa fa tsy hafa.
tsy dia tsara loatra ny lazana hoe fetsiny devoly mahery satana sady maka fanano manenjika. Tsy isika mihitsy no ihira hanome voninahitra ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka izany. Fa manana ny heriny aloha izy amin'izay fikendrena handavoana, amin'izay fikendrena hampialana amin'ny finoana marina, amin'izay fikendrena hanakorotanana ny fiangonan'Andriamanitra, na amin'ny fakampanahy na amin'ny fanenjera. Samy miaina ny fiangonana zany ary navesatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany. Fa lazay ny tenin'Andriamanitra koa fa isan'izay nanahirana tao amin'izany fotoan-tsarotra izany, tsy izay natao ny devoly hanala ny finoana marina ihany, hanakorotana ny fiangonana ihany, fa na dia Andriamanitra tenany azy amin'ny alehibeny fitiavany, amin'ny fikolokoloany manokana ny fiangonana, dia nizaha toetra izay mino marina, iza amin'ny reto vahoaka marobe reto no afaka mijoro no tsy azo aodikodiny, ka na dia zahany toetra mafy aza dia mitoetra sy maharitra amin'izay nientsoana azy amin'ny anjara fanompony amin'ny fiainany fiangonana. Io dia lazainy ny andininy faharaiky amby folo amin'ny toko faharoa amby folo ty ihany ka ho izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Io milazany tenin'Andriamanitra mazava fa akoatry ny fampahoriana zay ataon'ny devoly hampialana amin'ny finoana marina, hanozonozonana ny fiainan'ny fiangonana, hanakorotanana ny fiangonana, eny na dia Andriamanitra tenany azy dia mizaha toetra ny mino marina tokoa ary tsy mahay mandeha. Maro zany arak'izay lazany ty tenin'Andriamanitra ty azy eto, ary mampahory zany, tsy vanim-potoana mampiadana zany, fa izao firy no tafatoetra, firy no mahajoro, firy no maharitra. Io ny lazany tenin'Andriamanitra azy, mitondra fiadanana ho an'izay nanaovana azy zany. Izany no lazain'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo ny andininy faharaiky ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: zaho manana ny hevitra heverana anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, fa amin'izay irosoana sy idirana amin'izany fiainana ny fizahan-toetra mahamay zany, dia indro misy fikendrena fiadanana zay ataon'i Jesosy tompo sy mpanjakatsika. Fa eo anatrehan'izany vanim-potoana sarotra izany, mampavaivay ny fankapanahy, mampirehitra mafy ny fanenjero, eny mahasarotra ny fiainana ny fizahan-toetra, miaina ny fiangonana tamin'ny fotoana any ary iaina ny fiangonana koa ankehitriny. Dia amin'izany indrindra no hitenenana izao teny faneva izao hoe: ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha vakina amin'ny fomba hafa izany dia azo vakina tahaka izao: ataovy tsara
ny asan'ny pastora mba tsy hiala amin'ny finoana marina ny mino, mba tsy ho latsa-danja ny fiainana ny fahasoava. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fahafenoany ny fahasoavan'Andriamanitra ny mino. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fiadanana ny fiangonan'Andriamanitra. Io no tena fikendren'Andriamanitra. Io no tena tadiavon'i Jesosy, mampiaina ny olony amin'ny fiadanana. Na dia tsy maintsy mandalo fizahan-toetra mahamay azy, na dia tsy afaka miala eo anatrehany fakapanahy mahery vaika aza, na dia tsy afaka miorirana kely akory amin'ny herin'ny fanenjena, tsy misy toy izany azy. Ao ny fiadanana voaoman'i Jesosy, namboarin'i Jesosy, ary tsy avela no very ho an'izay rehetra mino azy, tsy avela no naraka tany ho an'ny fiangonana. Zany no nitenenany arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio 4:11, filazan'ny tsaramasina araka ny Matio 4:11, ny 9:20, ilazany mahitsy sy mivantana hoe ambony ty vatolampy ity no oriky ny fiangonana, ary ny vavahady ny fiainatsita aza tsy haresy azy. Izy ilay manomana manolotra manome ny fiadanana no mitahiry zany, ka ilazany hoe tsy haresy azy. Fantatra mazava loatra fa tsy maintsy misy fakapanahy, tsy maintsy misy fanenjena, tsy maintsy misy fizahan-toetra, fa misy fandresena, misy fiainana ny fiainam-piadanana. Jesosy no nanao zany, izy no manome zany, izy no mitahiry zany. Mitandray matsara ity dia tsy baiko tsotra, ary tsy teny alefa mivantana fotsiny amin'ny olona tsirairay, fa teny atolotra ho an'ny fiangonana izay ananany tsirairay anjara ao aminy. Ary zany teny atolotra ho an'ny fiangonana izany dia hitodian'ilay tompony fiangonana, Jesosy tena, makao amin'ireo rehetra nantsoina hanana fanompoana manokana. Raha miverina mijery ny teny fototra dia tsy misalasala nampiasa ny teny hoe Jesosy miantso ny pastora hanao tsara ny asany. Zava-dehibe araka ny vavaka izay natao tao anaty alitara teo, ny ananan'ny fiangonana mpanompo mahatoky amin'ny fizarana tsara ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanolorana tsara ny sakramenta. Zava-dehibe ny ananana izany eto anivon'ny fiangonana, mitandrema tsara dia famporosina amin'ny fanatanterahana amin'ny finoana sy ny fahatokinan Jesosy, ny anjara raramasina izay natolotra antsika eto anivon'ny fiangonana. Ary hanokana mpiandry amin'ny androny ity isika, misy mpiomana marobe amin'ny anjatony. Ilaza azy eo ny tokony andraikitra fa izay reko dia efa hiakatra hatrany amin'ny 300 izy ireo anio. Fa misy fanompoana masina izay atolotra amin'izany,
eto anivo ny fiangonana. Ny fenreny zany fanompona masina izany dia izay hampitoetra ny fiadanana Andriamanitra. Ny kenreny zany fanompona masina izany dia ny ahatonga ny fiainana ny famelan-keloka marina mba olona miaina ny famelan-keloka voatolotra azy ny tsirairay manatrika izao isan-taona izao, mba olona miaina ny famelan-keloka tolotra azy ny kristianina maro be amina tapitrisany eto Madagasikara. Ny antotanisa marina tsy tena mbola eto ampelatana. Izay lazako tsotra dia hoe mihoatra ny 500 isan-jato amin'ny Malagasy dia kristianina daholo. Ary nareo aminy aza dia mbola kenreny Jesosy amin'izany fanolorana fiainana famelan-keloka izany, amin'izany fanolorana fiainana mandrakizay izany, amin'izany fanolorana fiainana fiadanana izany. Kenreny Jesosy zany. Ary zany no isian'ny teny famporisivy, izany no isian'ny teny fampaherezana ka ilazany eto hoe ny tandrema tsara. Nanahirana ny fiangonana tamin'ny fotoanandro ny mahita fa amin'ny fotoana izay tokony hanambarana mazava ny ten'Andriamanitra velona sy marina hitondra finoana marina dia fitakiana asa no reny ka reraka ny fon'ny olona eo anatrehany fitakiana lava reny sy ananana fanolorana ny tena fitiavan'Andriamanitra marina. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro zany, ary mety manimba ny fiangonana koa na ankehitriny zao azy. Ka hoy ny ten'Andriamanitra ataovy tsara ny asa pastoraly. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro ny nisiany izay mitsangana mpitoroteny mpampianatra kanjo tsy ny manolotra na manome ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra marina tokoa ao amin'i Jesosy, fa ny milaza langa ka hoy ny lazany Jeremiasy tsy zaho naniraka azy reny ary tsy hitako zay fiadanana kanjo zany tonono ny molony hany. Fa mety manimba ny fiaina amin'ny fiangonana koa na ankehitriny zao aza. Ireo tsaho, holo, zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra marina, kanjo re hita eto sy eroa. Fanimbana ny fiangonan'Andriamanitra koa izany, fanimbana ny fiainam-pinoana marina koa izany, ka tsy ny andrenesana tsaho, langa, holo, fa izay azahoana mandray mazava ny ten'Andriamanitra marina, manambara famelan-keloka marina, tena manolotra fiainana marina. Dia hoy ny ten'Andriamanitra mitandrema tsara. Ampianariny fampianarako moa ny fiangonatsika ny hoe amin'izay andrenesantsika marina ny ten'Andriamanitra dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Amin'izay anolorana sy andraisantsika marina ny sakramenta, na ny sakramenta ny batisa, na ny sakramenta ny fanasany tompo, dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Ary amin'izany dia tsy mahafaly an Jesosy ny fisiany hoe
niala amin'ny finoana marina ny olona anankiray na ny fiangonana satria nisy fahatafintohina. Zany no mbahary ny tenin'Andriamanitra, tsy sitraky Jesosy zany, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Ny fiainana ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomany izy tompo hatolotra amin'ny fahafenony. Ny dikan'izany dia izao: ny fiainana ny tenin'Andriamanitra tsy atao tsenjery fa hivelomana ao anatintsika. Ny fiainana ny faneken'ny batisa tsy fomba mampanao fa hiainana ao anatintsika. Ny velomana amin'ny asaribidiny sakramenta ny fanasan'ny tompo atolotra atsika amin'ny fotoana tandrify zany. Dia ity Jesosy mamelona ny finoantsika, Jesosy tsy manafitohina antsika, Jesosy miaro ny fiangonany amin'ny fahatafintohinana rehetra. Ary zany miantsona amin'izao teny faneva izao hoe fanao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nataony Jesosy haharitra amin'ny finoana marina isika rehetra mivelona izany fahasoavan'Andriamanitra izany marina eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe izany fanomezana ataon'Andriamanitra izany. Kanefa aoko tsaroana tsara fa raha nilaza isika teo hoe ataovy tsara ny asan'ny pastora, hiainana sy velomana amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, dia tsy manala na tsy mahatompona andraikitra ny kristianina tsirairay zany. Fa amin'izay hiainantsika izany tenin'Andriamanitra velona izany, amin'izay hiainantsika amin'izany sakramenta masina izany, dia antsoina ny mino tsirairay amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, mba tsy hanao varomora izany fanomezan'Andriamanitra izany, mba tsy hanao zava-tsinitsinina izany fanomezan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no iantefany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no kendreny Jesosy amin'izany teny velona izany. Ka hanao zava-dehibe ny kristianina tsirairay izany fahavelomana amin'ny finoana marina izany. Tsy ho isan'izay mangatsiapo, tsy ho isan'izay tafitohy, tsy ho isan'izay mitady lalana hiala, fa ho isan'izay tompona raikitra marina tokoa, hampitoetra sy hampanjaka ny fiatanana. Niniatsika ny vakina manontolo ny 5:40 hatramin'ny 7:70 teo, mba azahoantsika mazava hoe izany lazainy tenin'Andriamanitra ny teny faneva zany, dia tsy amin'izay antsararara ho an'izay manana fanontona manokana ihany, fa ho an'ny fiainantsika tsirairay miaina ny fahamasinan'Andriamanitra ao an-tokantrano, ao amin'ny toeram-piasana, any an-tsena, amin'ny fiainana izay iainantsika eto amin'ny firenena manontolo. Tsondroy ny tenin'Andriamanitra mazava eto fa misy fakamangidy mitsimoka hampikorotana. Tsondroy ny tenin'Andriamanitra mazava eto fa misy fiainana fijangajangana. Ary na tsy voalaza mazava eto azy dia tsy mba tahako nafenina, fa na amin'ny alalan'ny hainoman-jery, na amin'ny alalan'ny kabary politika samihafa, na amin'ny alalan'ny fampianarana izay atolotra, dia isan'ny manima sy mamotika ny firenena ny kolikoly.
fa amin'izay iainatsika ny fahafenon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy manana anjara hanimba na ny fiainatsika manokana, na ny fiainan'ny fiangonana, na ny fiainam-pirenena amin'izany fiainana fanapotena sy fandravana izany sika. Tsy manana an'izany zo zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa antsoina izao ten'Andriamanitra izao hiaina ny fiainam-pahamasinana marina tokoa eo amin'ny fiainantsika isanandro. Izany no tao hoe miaina ny fiainany voavelaelo. Izany no tao hoe miaina ny fiainana mandrakizay ety an-tany. Manana ny fiainanao navelan'Andriamanitra heloka ka madio ny fifandraisanao amin'ny tenanao. Manana ny famelan-keloka menanao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny namanao. Manana ny famelan-keloka natolotra marina anao tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny zava-boary. Manana ny famelan-keloka natolotra anao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Voafoaka ao amin'izany no hoe fiainana ny fihavanana. Voafoaka ao amin'izany no hoe tsy misy fijangajangana, tsy misy fahalitoly, tsy misy faharatsiana mahazo manimba na ny tenanao manokana, na ny fiangonana, na ny firenena. Antsoavo izay atao amin'ny ten'Andriamanitra amin'ity isan-taona ity. Tena mpamela eloka Andriamanitra, manolotra fiainana marina tokoa Jesosy. Aoka anao tsara miasany amin'izany ny pastora rehetra, ny manana anjara fanontona masina rehetra. Fa aoka tsy hanao rainazy, hanao varimora izany fanomezana masina izany ny kristianina tsirairay. Heverina lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ty ampitoetra ny fiadanana ho anao, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena. Dia aza manaiky aradia na miniza na miniza mikeny fandravana, mikeny fanombana, mifanohitra amin'izany lazainy tenin'Andriamanitra izany. Fiainana no tian'Andriamanitra atolotra, halaviro azy ny fahafatesana sy ny mpiaradia amin'ny rehetra. Zany ino anaovan'i Jesosy antso-pitiavana lehibe, mba tsy diso anjara amin'izany fitiavana izay atolon'izany ny tsirairay amintsika, ny toby lehibe Karamalazy, ny fiangonana Loteranina Malagasy, ny firenena manontolo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanak'arivana masina izay azy hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Amen. Mitsangana akaraiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.
aoka iara-mivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, lehibe ny fitiavanao anay, misaotra anao izahay, misaotra anao fanahy masina, mampatsiaro anay mandrakariva izany fitiavan-dehibe zany. Misaotra anao mikarakara anay feno mba hivelomanay amin'izany fitiavan-dehibe zany isan'andro isan'andro. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsonao anay amin'izao teninao zao, atonga anay tsy hiala amin'ny fahasoavanao Andriamanitra. Iantsonao anay amin'izao teninao zao mba tsy ho latsa-danja ny fahavelomanay amin'ny fiainana ny fahasoavana, ka tsy mba sarotsaro fahavelomana ny fahavelomanay, fa fahavelomana marina, miaina ny famelan-keloka marina ary mifampizara izany fiainana mandrakizay ety an-tany zany. Fitiavana no anesoranao ny faka-mangidiny ny ota rehetra, ka tsy mahazo manimba ny fiainan'ny fiangonanao, tsy mahazo manimba ny fiainan'ny mino tsirairay ao amin'ny fiangonanao. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsoanao ny mpanomponao marobe, pastora sesehelo, mba hanao tsara ny asany, atonga izay tena fahavelomana amin'ny finoana marina eo anivon'ny fiangonana. Ary mbola fitiavana no iantsoanao ireto olona amin'ny anjatony maro reto izay hatokanay anio amin'ny anaranao ho mpiandry, fa amin'izany no tianao hiveloman'ny firenenay, ny fiarahamonina manontolo, ny fiainana nomaninao sy tianao homena mba hiaina izany fiainana mandrakizay zany eto amin'ity zahay tany menao anay ity, amin'ny anaran'i Jesosy. No anirinay ny asany fanahy masina feno, andrenesanay mazava ny teninao, hiainanay ny fiadanana. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tsy akanavaka ry havana, manatrika sy malay anjara amin'izao isan-taona fahaenina amby 70 atao eto amin'ny toby lehibe Karamalaza, anatrehantsika ity andron'ny 2 Aogositra anio ity, anatanterahana izao fanokanana mpiandry misy anjatony maro zao, andraisantsika ny fahafenony ny fahasoavan'Andriamanitra, arabaina amin'ny fofeny fitiavana ny mpitondra fanjakana rehetra tariny filoham-pirenena mivady, arabaina ny pastora mpitandrina marobe, ianareo tomponanay taram-piangonana rehetra tonga eto, arabaina ny kristianina rehetra tsy akanavaka amin'izao fanomezan-dehibe omeny ny tenin'Andriamanitra izao. Arabaina manokana ianareo izay hatokana amin'ity anio ity. Ny teny faneva izay voalahatra hotoriana amin'izao fotoam-panokanana izao dia nitsoahana avy amin'ny Hebreo 12:10, ny 9:10a.
fa mba ho azontsika tsara zay lazay ny tenin'Andriamanitra dia ovakitsika ny Hebreo 12 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7. Hebreo 12 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Iara-mitsangana isika maka izany empanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasina. Fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy hahita ny tompo. Ary mitandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka-mangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voalotony maro, fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany hazao ny hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandova fitahiana izy dia nilaviny, fa tsy nahita izay bebahany izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Reray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra mihaino fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no endrika anankiray anehoan'i Jesosy ny fitiavany. Izy mikarakara ny mino tsirairay, izy mikarakara ny fiangonana. Fa amin'ny fotoana izay nampanoratana ity epistily ho an'ny Hebreo ity, dia nanatrika fotoany sarotra ny fiangonana. Ao ny fahasairan'ny kristianina miandry ny fiverenan'i Jesosy, kanjo sy mahatohitra fankapanahy. Maro sy mavesatra ny fisariana ataon'ny fahavalon'ny fiangonana hahapotraka ny kristianina maro, ahatonga ny fandaozana ny finoana velona. Ary tena tsy vitsy izay lavo miala tamin'ny finoana maro. Fa isan'ny zava-nanahirana ny fiangonana koa ny fisian'ny atao hoe fanenjera. Marina fa samy asa ratsy ataon'ny Satana hampiala amin'ny finoana marina, na ny fakapanahy na ny fanenjera. Fa samy manana ny maha izy azy izy, ka navesatra koa ny niaina ny fiangonana izany fanenjena izany, izay mikendry fandavoana koa fa tsy hafa.
tsy dia tsara loatra ny lazana hoe fetsiny devoly mahery satana sady maka fanano manenjika. Tsy isika mihitsy no ihira hanome voninahitra ny fahavalony fanjakan'Andriamanitra tahaka izany. Fa manana ny heriny aloha izy amin'izay fikendrena handavoana, amin'izay fikendrena hampialana amin'ny finoana marina, amin'izay fikendrena hanakorotanana ny fiangonan'Andriamanitra na amin'ny fakampanahy na amin'ny fanenjera. Samy miainan'ny fiangonana zany ary navesatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany. Fa lazainy ny tenin'Andriamanitra koa fa isan'izay nanahirana tao amin'izany fotoan-tsaroka izany, tsy izay natao ny devoly hanala ny finoana marina ihany, hanakorotana ny fiangonana ihany, fa na dia Andriamanitra tenany azy amin'ny alehibeny fitiavany, amin'ny fikolokoloany manokana ny fiangonana, dia ny zaha-toetra izay mino marina, iza amin'ny reto vahoaka marobe reto no afaka mijoro no tsy azo ahoditrodiny, ka na dia zahan-toetra mafy aza dia mitoetra sy maharitra amin'izay nientsoana azy amin'ny anjara fanompony amin'ny fiainany fiangonana. Io dia lazainy ny andininy faharaiky amby folo amin'ny toko faharoa amby folo ty ihany ka ho izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Io no ilazany tenin'Andriamanitra mazava fa akoatry ny fampahoriana izay ataon'ny devoly hampialana amin'ny finoana marina, hanozonozonana ny fiainan'ny fiangonana, hanakorotanana ny fiangonana, eny na dia Andriamanitra tenany azy dia mizaha toetra ny mino marina tokoa ary tsy mahay mandeha. Maro zany arak'izay lazany ty tenin'Andriamanitra ty azy eto, ary mampahory zany, tsy vanim-potoana mampiadana zany, fa izao firy no tafatoetra, firy no mahajoro, firy no maharitra. Io ny lazany tenin'Andriamanitra azy, mitondra fiadanana ho an'izay nanaovana azy zany. Izany no lazain'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo ny andininy faharaiky ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: zaho manana ny hevitra heverana anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, fa amin'izay irosoana sy idirana amin'izany fiainana ny fizahan-toetra mahamay izany, dia indro misy fikendrena fiadanana izay ataon'i Jesosy tompo sy mpanjakatsika. Fa eo anatrehan'izany vanim-potoana sarotra izany, mampavaivay ny fankapanahy, mampirehitra mafy ny fanenjera, eny mahasarotra ny fiainana ny fizahan-toetra, miaina ny fiangonana tamin'ny fotoana any ary iaina ny fiangonana koa ankehitriny. Amin'izany indrindra no itenenana izao teny faneva izao hoe: ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha vakina amin'ny fomba hafa izany dia azo vakina tahaka izao: ataovy tsara
ny asan'ny pastora mba tsy hiala amin'ny finoana marina ny mino, mba tsy ho latsa-danja ny fiainana ny fahasoava. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fahafenoany ny fahasoavan'Andriamanitra ny mino. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fiadanana ny fiangonan'Andriamanitra. Io no tena fikendren'Andriamanitra. Io no tena tadiavin' Jesosy, mampiaina ny olony amin'ny fiadanana. Na dia tsy maintsy mandalo fizahan-toetra mahamay aza, na dia tsy afaka miala eo anatrehany fakapanahy mahery vaika aza, na dia tsy afaka miorirana kely akory amin'ny herin'ny fanenjena, tsy misy toy izany aza. Ao ny fiadanana voaoman'i Jesosy, namboarin'i Jesosy, ary tsy avela no very ho an'izay rehetra mino azy, tsy avela no naraka tany ho an'ny fiangonana. Zany no nitenenany arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio 9:10, filazan'ny tsaramasina araka ny Matio 9:10, ny 9:20, ilazany mahitsy sy mivantana hoe ambony ty vatolampy ity maoriky ny fiangonana, ary ny vavahady ny fiainatsita aza tsy haresy azy. Izy ilay manomana manolotra manome ny fiadanana no mitahiry zany, ka ilazany hoe tsy haresy azy. Fantatra mazava loatra fa tsy maintsy misy fakapanahy, tsy maintsy misy fanenjena, tsy maintsy misy fizahan-toetra, fa misy fandresena, misy fiainana ny fiainam-piadanana. Jesosy no nanao zany, izy no manome zany, izy no mitahiry zany. Mitandray matsara ity dia tsy baiko tsotra, ary tsy teny alefa mivantana fotsiny amin'ny olona tsirairay, fa teny atolotra ho an'ny fiangonana izay ananany tsirairay anjara ao aminy. Ary zany teny atolotra ho an'ny fiangonana izany dia hitodian'ilay tompony fiangonana, Jesosy tena, makao amin'ireo rehetra nantsoina hanana fanompoana manokana. Raha miverina mijery ny teny fototra dia tsy ny salasala nampiasa ny teny hoe Jesosy miantso ny pastora hanao tsara ny asany. Zava-dehibe araka ny vavaka izay natao tao anaty alitara teo, ny anana ny fiangonana mpanompo mahatoky amin'ny fizarana tsara ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanolorana tsara ny sakramenta. Zava-dehibe ny ananana izany eto anivon'ny fiangonana, mitandrema tsara dia famporosina amin'ny fanatanterahana amin'ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy, ny anjara raramasina izay natolotra antsika eto anivon'ny fiangonana. Ary hanokana mpiandry amin'ny tiandrony ity sika, misy mpiomana marobe amin'anjato. Ilaza azy eo ny tompony andraikitra fa izay reko dia efa hiakatra hatrany amin'ny 300 izy ireo anio. Fa misy fanompoana masina izay atolotra amin'izany,
eto anivo ny fiangonana. Ny kenireny zany fanompona masina izany dia izay hampitoetra ny fiadanan'Andriamanitra. Ny kenireny zany fanompona masina izany dia ny ahatonga ny fiainana ny famelan-keloka marina, mba olona miaina ny famelan-keloka voatolotra azy ny tsirairay manatrika izao isan-taona izao, mba olona miaina ny famelan-keloka tolotra azy ny kristianina maro be amina tapitrisany eto Madagasikara. Ny ankotanisa marina tsy tena mbola eto ampelatana. Izay lazako tsotra dia hoe mihoatra ny 500 isan-jato amin'ny Malagasy dia kristianina daholo. Ary nareo aminy aza dia mbola kenireny Jesosy amin'izany fanolorana fiainana famelan-keloka izany, amin'izany fanolorana fiainana mandrakizay izany, amin'izany fanolorana fiainana fiadanana izany. Kenireny Jesosy zany. Ary zany no isian'ny teny famporisiny, izany no isian'ny teny fampaherezana, ka ilazany eto hoe ny tanirema tsara. Nanahirana ny fiangonana tamin'ny fotoanandro ny mahita fa amin'ny fotoana izay tokony hanambarana mazava ny tenan'Andriamanitra velona sy marina, hitondra finoana marina, dia fitakiana asa no reny. Ka reraka ny fon'ny olona eo anatrehany fitakiana lava reny sy ananana fanolorana ny tena fitiavan'Andriamanitra marina. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro zany, ary mety manimba ny fiangonana koa na ankehitriny zao azy. Ka hoy ny tenan'Andriamanitra, ataovy tsara ny asa pastoraly. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro, ny nisiany zay mitsangana mpitoroteny mpampianatra, kanjo tsy ny manoloka na manome ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra marina tokoa ao amin'i Jesosy, fa ny milaza langa. Ka hoy ny lazany Jeremias, tsy zaho naniraka azy ireny ary tsy hitako zay fiadanana kanjo zany tononony molony ihany. Fa mety manimba ny fiainana ny fiangonana koa na ankehitriny aza. Ireo tsaho, holo, zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny tenan'Andriamanitra marina, kanjo re hita eto sy eroa. Fanimbana ny fiangonan'Andriamanitra koa izany, fanimbana ny fiainam-pinoana marina koa izany. Ka tsy ny andro enesana tsaho, langa, holo, fa izay azahoana mandray mazava ny tenan'Andriamanitra marina, manambara famelan-keloka marina, tena manolotra fiainana marina. Dia hoy ny tenan'Andriamanitra, mitandrema tsara. Ampianariny fampianaram-ponoan'ny fiangonatsika ny hoe amin'izay andrenesantsika marina ny tenan'Andriamanitra dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Amin'izay anolorana sy andraisantsika marina ny sakramenta, na ny sakramenta ny batisa, na ny sakramenta ny fanasany tompo, dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Ary amin'izany dia tsy mahafaly an Jesosy ny fisiany hoe
niala amin'ny finoana marina ny olona anankiray na ny fiangonana satria nisy fahatafintohina. Zany mambara ny tenin'Andriamanitra tsy sitraky Jesosy zany, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Ny fiainana ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomany izy tompo hatolotra amin'ny fahafenony. Ny dikan'izany dia izao: ny fiainana ny tenin'Andriamanitra tsy atao tsenjery fa ivelomana ao anatintsika. Ny fiainana ny faneken'ny batisa tsy fomba mampanao fa iainana ao anatintsika. Ny ivelomana amin'ny asaribidiny sakramenta ny fanasan'ny tompo atolotra atsika amin'ny fotoana tandrify izany dia ity: Jesosy mamelona ny finoantsika, Jesosy tsy manafitohina antsika, Jesosy miaro ny fiangonany amin'ny fahatafin'ny tohinana rehetra. Ary zany entsona amin'izao teny faneva izao hoe fanao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nataony Jesosy haharitra amin'ny finoana marina isika rehetra mivelona izany fahasoavan'Andriamanitra izany marina eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe izany fanomezana ataon'Andriamanitra izany. Kanefa aoko tsaroana tsara fa raha nilaza isika teo hoe ataovy tsara ny asan'ny pastora hiainana sy hivelomana amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, dia tsy manala na tsy mahatompona andraikitra ny kristianina tsirairay izany. Fa amin'izay iainantsika izany ten'Andriamanitra velona izany, amin'izay iainantsika amin'izany sakramenta masina izany, dia antsoina ny mino tsirairay amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany mba tsy hanao varimora izany fanomezan'Andriamanitra izany, mba tsy hanao zava-tsinitsinina izany fanomezan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no iantefany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no kemreny Jesosy amin'izany teny velona izany. Ka hanao zava-dehibe ny kristianina tsirairay izany fahavelomana amin'ny finoana marina izany. Tsy ho isan'izay mangatsiapo, tsy ho isan'izay tafitohy, tsy ho isan'izay mitady lalana hiala, fa ho isan'izay tompona raikitra marina tokoa hampitoetra sy hampanjaka ny fiatanana. Niniatsika ny vakina manontolo ny 450 hatramin'ny 750 teo mba azahoantsika mazava hoe izany lazay ny ten'Andriamanitra ny teny faneva izany dia tsy amin'izay anjara raharaha ho an'izay manana fanontona manokana ihany, fa ho amin'ny fiainantsika tsirairay miaina ny fahamasinan'Andriamanitra ao an-tokantrano, ao amin'ny toeram-piasana, any an-tsena, amin'ny fiainana izay iainantsika eto ny firenena manontolo. Tondroy ny ten'Andriamanitra mazava eto fa misy fakamangidy mitsimoka hampikorotana. Tondroy ny ten'Andriamanitra mazava eto fa misy fiainana fijangajangana. Ary na tsy voalaza mazava eto azy dia tsy mba tahako nafenina, fa na amin'ny alalan'ny hainoman-jery, na amin'ny alalan'ny kabary politika samihafa, na amin'ny alalan'ny fampianarana izay atolotra, dia isan'ny manima sy mamotika ny firenena ny kolikoly.
fa amin'izay iainatsika ny fahafenon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy manana anjara hanimba na ny fiainatsika manokana, na ny fiainan'ny fiangonana, na ny fiainam-pirenena amin'izany fiainana fanapotena sy fandravana izany sika. Tsy manana izany zo zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa antsoina izao ten'Andriamanitra izao hiaina ny fiainam-pahamasinana marina tokoa eo amin'ny fiainantsika isanandro. Izany no atao hoe miaina ny fiainany voavelaelo. Izany no atao hoe miaina ny fiainana mandrakizay ety an-tany. Manana ny fiainanao navelan'Andriamanitra heloka ka madio ny fifandraisanao amin'ny tenanao. Manana ny famelan-keloka menanao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny namanao. Manana ny famelan-keloka natolotra marina anao tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny zava-boary. Manana ny famelan-keloka natolotra anao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Voafoaka ao amin'izany no hoe fiainana ny fihavanana. Voafoaka ao amin'izany no hoe tsy misy fijangajangana, tsy misy fahalitono, tsy misy faharatsiana mahazo manimba na ny tenanao manokana, na ny fiangonana, na ny firenena. Antsoavo izay ataon'ny ten'Andriamanitra amin'ity isan-taona ity. Tena mpamela eloka Andriamanitra, manolotra fiainana marina tokoa Jesosy. Aoka hanao tsara miasany amin'izany ny pastora rehetra, ny manana anjara fanontona masina rehetra. Fa aoka tsy hanao rainazy, hanao varimora izany fanomezana masina izany ny kristianina tsirairay. Heverina lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ty ampitoetra ny fiadanana ho anao, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena. Dia aza manaiky aradia na aminiza na aminiza mikeny fandravana, mikeny fanombana, mifanohitra amin'izany lazainy tenin'Andriamanitra izany. Fiainana no tian'Andriamanitra atolotra, halaviro azy ny fahafatesana sy ny mpiaradia amin'ny rehetra. Zany ino anaovan'i Jesosy? Antso-pitiavana lehibe, mba tsy diso anjara amin'izany fitiavana izay atolon'izany ny tsirairay amintsika, ny toby lehibe Karamalaza, ny fiangonana Loterana Malagasy, ny firenena manontolo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Amen. Mitsangana akaraisy ny fitahiny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.
aoka iara-mivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, lehibe ny fitiavanao anay, misaotra anao izahay, misaotra anao fanahy masina, mampatsiaro anay mandrakariva izany fitiavan-dehibe zany. Misaotra anao mikarakara anay feno mba hivelomanay amin'izany fitiavan-dehibe zany isan'andro isan'andro. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsonao anay amin'izao teninao zao, atonga anay tsy hiala amin'ny fahasoavanao Andriamanitra. Iantsonao anay amin'izao teninao zao mba tsy ho latsa-danja ny fahavelomanay amin'ny fiainana ny fahasoavana, ka tsy mba sarotsaro fahavelomana ny fahavelomanay, fa fahavelomana marina, miaina ny famelan-keloka marina ary mifampizara izany fiainana mandrakizay ety an-tany zany. Fitiavana no anesoranao ny faka-mangidiny ny ota rehetra, ka tsy mahazo manimba ny fiainan'ny fiangonanao, tsy mahazo manimba ny fiainan'ny mino tsirairay ao amin'ny fiangonanao. Misaotra anao zahay fa fitiavana no iantsoanao ny mpanomponao marobe, pastora sesehelo, mba hanao tsara ny asany, atonga izay tena fahavelomana amin'ny finoana marina eo anivon'ny fiangonana. Ary mbola fitiavana no iantsoanao ireto olona amin'anjatony maro reto izay hatokanay anio amin'ny anaranao ho mpiandry, fa amin'izany no tianao hiveloman'ny firenenay, ny fiarahamonina manontolo, ny fiainana nomaninao sy tianao homena mba hiaina izany fiainana mandrakizay zany eto amin'ity zahay tany menao anay ity, amin'ny anaran'i Jesosy. No anirinay ny asany fanahy masina feno, andrenesanay mazava ny teninao, hiainanay ny fiadanana. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tsy akanavaka ry havana, manatrika sy malay anjara amin'izao isan-taona fahaenina amby fitopolo atao eto amin'ny toby lehibe Karamalaza, anatrehantsika ity andron'ny 2 Aogositra anio ity, anatanterahana izao fanokanana mpiandry misy anjatony maro zao, andraisantsika ny fahafenony ny fahasoavan'Andriamanitra, arabaina amin'ny fofeny fitiavana ny mpitondra fanjakana rehetra tarihin'ny filoham-pirenena mivady, arabaina ny pastora mpitandrina marobe, ianareo tomponanay taram-piangonana rehetra tonga eto, arabaina ny kristianina rehetra tsy akanavaka amin'izao fanomezan-dehibe omeny ny tenin'Andriamanitra izao. Arabaina manokana ianareo izay hatokana amin'ity anio ity. Ny teny faneva izay voalahatra hotoriana amin'izao fotoam-panokanana izao dia mitsoahana avy amin'ny Hebreo 12:10, ny 9:5a.
fa mba ho azontsika tsara zay lazay ny tenin'Andriamanitra dia ovakitsika ny Hebreo 12:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Hebreo 12:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Iara-mitsangana isika maka izany ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasina. Fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy hahita ny tompo. Ary mitandrama tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy fakamangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voalotony maro, fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany hahazo ny hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandova fitahiana izy dia nilavina, fa tsy nahita izay bebahany izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Reray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra mihaino ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no endrika anankiray anehoan'i Jesosy ny fitiavany. Izy mikarakara ny mino tsirairay, izy mikarakara ny fiangonana. Fa amin'ny fotoana zay nampanoratana ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia nanatrika fotoany sarotra ny fiangonana. Ao ny fahasairan'ny kristianina miandry ny fiverenan'i Jesosy, kanjo sy mahatohitra fankapanahy. Maro sy mavesatra ny fisariana ataon'ny fahavalon'ny fiangonana hahapotraka ny kristianina maro, ahatonga ny fandaozana ny finoana velona. Ary tena tsy vitsy izay lavo niala tamin'ny finoana marina. Fa isan'ny zava-nanahirana ny fiangonana koa ny fisian'ny atao hoe fanenjera. Marina fa samy asa ratsy ataon'ny Satana hampiala amin'ny finoana marina, na ny fakapanahy na ny fanenjera. Fa samy manana ny maha izy azy izy, ka navesatra koa ny niaina ny fiangonana izany fanenjena izany, izay mikendry fandavoana koa fa tsy hafa.
tsy dia tsara loatra ny lazana hoe fetsiny devoly mahery satana sady maka fanano manenjika. Tsy isika mihitsy no ihira hanome voninahitra ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka izany. Fa manana ny heriny aloha izy amin'izay fikendraina handavoana, amin'izay fikendraina hampialana amin'ny finoana marina, amin'izay fikendraina hanakorotanana ny fiangonan'Andriamanitra, na amin'ny fakampanahy na amin'ny fanenjera. Samy miainan'ny fiangonana zany ary navesatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany. Fa lazainy tenin'Andriamanitra koa fa isan'izay nanahirana tao amin'izany fotoan-tsarotra izany tsy izay nataony devoly hanala ny finoana marina ihany, hanakorotana ny fiangonana ihany, fa na dia Andriamanitra tenany azy amin'ny alehibeny fitiavany, amin'ny fikolokoloany manokana ny fiangonana, dia ny zaha-toetra izay mino marina iza amin'ny reto vahoaka marobe reto no afaka mijoro no tsy azo ahoditodiny, ka na dia zahan-toetra mafy aza dia mitoetra sy maharitra amin'izay nientsoana azy amin'ny anjara fanompony amin'ny fiainany fiangonana. Io dia lazainy andininy faharaiky amby folo amin'ny toko faharoa amby folo ty ihany ka ho izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Io no ilazany tenin'Andriamanitra mazava fa akoatry ny fampahoriana izay ataony devoly hampialana amin'ny finoana marina, hanozonozonana ny fiainan'ny fiangonana, hanakorotanana ny fiangonana, eny na dia Andriamanitra tenany azy dia mizaha toetra ny mino marina tokoa ary tsy mray mandeha. Maro zany arak'izay lazany ty tenin'Andriamanitra ty azy eto, ary mampahory zany, tsy vanim-potoana mampiadana zany, fa izao firy no tafatoetra, firy no mahajoro, firy no maharitra. Io ny lazany tenin'Andriamanitra azy, mitondra fiadanana ho an'izay nanaovana azy zany. Izany no lazainy Jeremia toko 7:20 ny andininy faharaiky ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: zaho manana ny hevitra heverana anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, fa amin'izay irosoana sy idirana. Amin'izany fiainana ny fizahan-toetra mahamay zany dia indro misy fikendrena fiadanana izay ataon'i Jesosy tompo sy mpanjakatsika. Fa eo anatrehan'izany vanim-potoana sarotra izany, mampavaivay ny fankapanahy, mampirehitra mafy ny fanenjero, eny mahasarotra ny fiainana ny fizahan-toetra, ny ainan'ny fiangonana tamin'ny fotoana any ary iainan'ny fiangonana koa ankehitriny. Dia amin'izany indrindra no hitenenana izao teny faneva izao hoe: ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha vakina amin'ny fomba hafa izany dia azo vakina tahaka izao: ataovy tsara
ny asan'ny pastora mba tsy hiala amin'ny finoana marina ny mino, mba tsy ho latsa-danja ny fiainana ny fahasoava. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fahafenoany ny fahasoavan'Andriamanitra ny mino. Ataovy tsara ny asan'ny pastora mba hiaina ny fiadanana ny fiangonan'Andriamanitra. Io no tena fikendren'Andriamanitra, io no tena tadiavon'i Jesosy, mampiaina ny olony amin'ny fiadanana. Na dia tsy maintsy mandalo fizahan-toetra mahamay aza, na dia tsy afaka miala eo anatrehany fakapanahy mahery vaika aza, na dia tsy afaka miorirana kely akory amin'ny herin'ny fanenjehana, tsy misy toy izany aza. Ao ny fiadanana voaomany Jesosy, namboarin'i Jesosy, ary tsy avela no very ho an'izay rehetra mino azy, tsy avela no naraka tany ho an'ny fiangonana. Zany no nitenenany arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio 4:10, filazan-tsaramasina araka ny Matio 4:10, ny 9:20, ilazany mahitsy sy mivantana hoe ambony ty vatolampy ity no oriky ny fiangonana, ary ny vavahady ny fiaina-tsita aza tsy haresy azy. Izy ilay manomana manolotra manome ny fiadanana no mitahiry zany, ka ilazany hoe tsy haresy azy. Fantatra mazava loatra fa tsy maintsy misy fakapanahy, tsy maintsy misy fanenjehana, tsy maintsy misy fizahan-toetra, fa misy fandresena, misy fiainana ny fiainam-piadanana. Jesosy no nanao zany, izy no manome zany, izy no mitahiry zany. Mitandray matsara ity dia tsy baiko tsotra, ary tsy teny alefa mivantana fotsiny amin'ny olona tsirairay, fa teny atolotra ho an'ny fiangonana izay ananany tsirairay anjara ao aminy. Ary zany teny atolotra ho an'ny fiangonana izany dia hitodian'ilay tompony fiangonana Jesosy tena, makao ireo rehetra nantsoina hanana fanompoana manokana. Raha miverina mijery ny teny fototra dia tsy misalasala nampiasa ny teny hoe Jesosy miantso ny pastora hanao tsara ny asany. Zava-dehibe araka ny vavaka izay natao tao anaty alitara teo, ny anana ny fiangonana mpanompo mahatoky amin'ny fizarana tsara ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanolorana tsara ny sakramenta. Zava-dehibe ny ananana izany eto anivon'ny fiangonana, mitandrema tsara dia famporosina amin'ny fanatanterahana amin'ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy, ny anjara raramasina izay natolotra antsika eto anivon'ny fiangonana, ary hanokana mpiandry amin'ny tiandrony ity sika. Misy mpiomana marobe amin'ny anjatony, ilaza azy eo ny tokony andraikitra fa izay reko dia efa hiakatra hatrany amin'ny 300 izy ireo anio. Fa misy fanompoana masina izay atolotra amin'izany,
eto anivo ny fiangonana. Ny fenreny zany fanompona masina izany dia izay hampitoetra ny fiadanan'Andriamanitra. Ny kenreny zany fanompona masina izany dia ny ahatonga ny fiainana ny famelan-keloka marina, mba olona miaina ny famelan-keloka voatolotra azy ny tsirairay manatrika izao isan-taona izao, mba olona miaina ny famelan-keloka tolotra azy ny kristianina maro be amina tapitrisany eto Madagasikara. Ny antotanisa marina tsy tena mbola eto am-pelatana. Izay lazako tsotra dia hoe mihoatra ny 500 isan-jato amin'ny Malagasy dia kristianina daholo. Ary nareo aminy aza dia mbola keleny Jesosy amin'izany fanolorana fiainana famelan-keloka izany, amin'izany fanolorana fiainana mandrakizay izany, amin'izany fanolorana fiainana fiadanana izany. Keleny Jesosy zany. Ary zany no isian'ny teny famporisiny, izany no isian'ny teny fampaherezana, ka ilazany eto hoe mitandrema tsara. Nanahirana ny fiangonana tamin'ny fotoanandro ny mahita fa amin'ny fotoana izay tokony hanambarana mazava ny ten'Andriamanitra velona sy marina, hitondra finoana marina, dia fitakiana asa no reny. Ka reraka ny fon'ny olona eo anatrehany fitakiana lava reny sy ananana fanolorana ny tena fitiavan'Andriamanitra marina. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro zany, ary mety manimba ny fiangonana koa na ankehitriny zao azy. Ka hoy ny ten'Andriamanitra, ataovy tsara ny asa pastoraly. Nanimba ny fiangonana tamin'ny fotoanandro, ny nisiany izay mitsangana mpitoroteny mpampianatra, kanjo tsy ny manolotra na manome ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra marina tokoa ao amin'i Jesosy, fa ny milaza langa. Ka hoy ny lazany Jeremias, tsy zaho naniraka azy ireny ary tsy hitako zay fiadanana kanjo zany tononony molony ihany. Fa mety manimba ny fiaina amin'ny fiangonana koa na ankehitriny zao aza. Ireo tsaho, holo, zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra marina, kanjo re hita eto sy eroa. Fanimbana ny fiangonan'Andriamanitra koa izany, fanimbana ny fiainam-pinoana marina koa izany. Ka tsy ny andro enesana tsaho, langa, holo, fa izay azahoana mandray mazava ny ten'Andriamanitra marina, manambara famelan-keloka marina, tena manolotra fiainana marina. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, mitandrema tsara. Ampianariny fampianaram-ponoa ny fiangonatsika ny hoe amin'izay andrenesantsika marina ny ten'Andriamanitra dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Amin'izay anolorana sy andraisantsika marina ny sakramenta, na ny sakramenta ny batisa, na ny sakramenta ny fanasany tompo, dia andraisantsika famelan-keloka marina koa. Ary amin'izany dia tsy mahafaly an Jesosy ny fisiany hoe
miala amin'ny finoana marina ny olona anankiray na ny fiangonana satria nisy fahatafintohina. Zany mambara ny tenin'Andriamanitra, tsy sitraky Jesosy zany, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Ny fiainana ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomany izy tompo hatolotra amin'ny fahafenony. Ny dikan'izany dia izao: ny fiainana ny tenin'Andriamanitra tsy atao tsenjery fa hivelomana ao anatintsika. Ny fiainana ny faneken'ny batisa tsy fomba mampanao fa hiainana ao anatintsika. Ny velomana amin'ny asaribidiny sakramenta ny fanasan'ny tompo atolotra atsika amin'ny fotoana tandrify zany. Dia ity Jesosy mamelona ny finoantsika, Jesosy tsy manafitohina antsika, Jesosy miaro ny fiangonany amin'ny fahatafin'ny tohinana rehetra. Ary zany miantsona amin'izao teny faneva izao hoe fanao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nataony Jesosy haharitra amin'ny finoana marina isika rehetra mivelona izany fahasoavan'Andriamanitra izany marina eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe izany fanomezana ataon'Andriamanitra izany. Kanefa aoko tsaroana tsara fa raha nilaza isika teo hoe ataovy tsara ny asan'ny pastora hiainana sy velomana amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, dia tsy manala na tsy mahatompona andraikitra ny kristianina tsirairay izany. Fa amin'izay hiainantsika izany tenin'Andriamanitra velona izany, amin'izay hiainantsika amin'izany sakramenta masina izany, dia antsoina ny mino tsirairay amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, mba tsy hanao varomora izany fanomezan'Andriamanitra izany, mba tsy hanao zava-tsinitsinina izany fanomezan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no iantefany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ianao indrindra no kemreny Jesosy amin'izany teny velona izany. Ka hanao zava-dehibe ny kristianina tsirairay izany fahavelomana amin'ny finoana marina izany. Tsy ho isan'izay mangatsiapo, tsy ho isan'izay tafitohy, tsy ho isan'izay mitady lalana hiala, fa ho isan'izay tompona raikitra marina tokoa hampitoetra sy hampanjaka ny fiatanana. Niniantsika ny vakina manontolo ny 5:11 hatramin'ny 7:12 teo, mba azahoantsika mazava hoe izany lazay ny tenin'Andriamanitra ny teny faneva izany, dia tsy amin'izay anjara raharaha ho an'izay manana fanontona manokana ihany, fa ho amin'ny fiainantsika tsirairay miaina ny fahamasinan'Andriamanitra ao an-tokantrano, ao amin'ny toeram-piasana, any-tsena, amin'ny fiainana izay iainantsika eto ny firenena manontolo. Tsondroy ny tenin'Andriamanitra mazava eto fa misy fakamangidy mitsimoka hampikorotana. Tsondroy ny tenin'Andriamanitra mazava eto fa misy fiainana fijangajangana. Ary na tsy voalaza mazava eto azy dia tsy mba tahako nafenina, fa na amin'ny alalan'ny haino aman-jery, na amin'ny alalan'ny kabary politika samihafa, na amin'ny alalan'ny fampianarana izay atolotra, dia isan'ny manima sy mamotika ny firenena ny kolikoly.
fa amin'izay iainatsika ny fahafenon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy manana anjara hanimba na ny fiainatsika manokana, na ny fiainan'ny fiangonana, na ny fiainam-pirenena amin'izany fiainana fanapotena sy fanoravana izany sika. Tsy manana izany zo zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa antsoina izao ten'Andriamanitra izao hiaina ny fiainam-pahamasinana marina tokoa eo amin'ny fiainantsika isanandro. Izany no atao hoe miaina ny fiainany voavelaelo. Izany no atao hoe miaina ny fiainana mandrakizay ety an-tany. Manana ny fiainanao navelan'Andriamanitra heloka ka madio ny fifandraisanao amin'ny tenanao. Manana ny famelan-keloka menanao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny namanao. Manana ny famelan-keloka natolotra marinanao tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'ny zava-boary. Manana ny famelan-keloka natolotra anao marina tokoa ka madio ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Voafoka ao amin'izany no hoe fiainana ny fihavanana. Voafoka ao amin'izany no hoe tsy misy fijangajangana, tsy misy fahalitono, tsy misy faharatsiana mahazo manimba na ny tenanao manokana, na ny fiangonana, na ny firenena. Antsoavo izay atao amin'ny tenan'Andriamanitra amin'ity isan-taona ity. Tena mpamela eloka Andriamanitra, manolotra fiainana marina tokoa Jesosy. Aoka anao tsara miasany amin'izany ny pastora rehetra, ny manana anjara fanontona masina rehetra. Fa aoka tsy hanao rainazy, hanao varimora izany fanomezana masina izany ny kristianina tsirairay. Hevery ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ty ampitoetra ny fiadanana ho anao, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena. Dia aza manaiky aradia na aminiza na aminiza mikeny fanravana, mikeny fanombana, mifanohitra amin'izany lazay ny tenin'Andriamanitra izany. Fiainana no tian'Andriamanitra atolotra, halaviro azy ny fahafatesana sy ny mpiaradia amin'ny rehetra. Zany ino anaovan'i Jesosy antso-pitiavana lehibe, mba tsy diso anjara amin'izany fitiavana izay atolon'izany ny tsirairay amintsika, ny toby lehibe kara-malaza, ny fiangonana loteranina malagasy, ny firenena manontolo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka arivana masina izay azy hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Amen. Mitsangana akaraiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.